Eny ary dia faly miarabanareo rehetra zay mifandray amin'ity dindinika antsika ty. Ny lohevitra ny fampianarana zay aroso araka nefa nambara tamintsika dia ny amin'ny hazo fijaliana, amin'ny hazo fijaliana dia somary lavalava kely varavety ilay fanorana azy io, tsy vita akandina fa antaratasy ihany koa ilay izy. Dia izaho ifantoko amin'ny fanorana azy, nareo koa ifantoko amin'ny fiainoana. Dia alohan'ny sonary dia hivakitsika aloha. Sotranao zay Jesosy Tompo noho ny fahasoavanao amezinao anay fotoana ifahitana dindinika fampianarana soratra masina toy izao, ka na dia fahalavitra tsy mifankahita iza dia tsy misy elanelana zany satria ianao mampiray anay. Ny amin'ny hazo fijaliana no ifampiresahana eto Tompo, ny hazo fijaliana izay niretanao fahoriana mangidy sy fahafatesana mahatsiravina namonjenao anay, ary koa hazo fijaliana izay asianao entinay amin'ny fanarahana sy fanomponanao. Dia ianao no hitahy lalao fanamasina zao dindinika zao mba ahazoanay fahalalana misimisy koa mikasika izany hazo fijaliana izany, ary mba ahazoanay mandinika ny amin'izay hazakanay ny hazo fijaliana izay mahampianatra ho anay. Dia amin'ny songatana izany Ry Tompo. Amen. Ny teny fanorenana horaisitsika dia ny Galatiana 5:1-12. Galatiana 5:1-12. Dia zao vaky ny anaran'i Jesosy: fa sanatria raha mba misy ataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian'ny Kristy Tompotsika. Amen. Ny hazo fijaliana, fitarihan-teny tsotra. Araka ny efa fantatsika dia ny teny frantsay croix no nadika amin'ny teny malagasy hoe hazo fijaliana na koa tanam-bokovoko isika. Avy tamin'ny teny latina crux izay midika hoe andry natsatoka, ary lazain'ny zareo frantsay hoe poteau na gibet no nahazoanan'io hoe croix io. Amin'ny teny grika kosa dia ny storos izay noraisina avy tamin'ny litera tau no ilazana azy. Ny teny frantsay crucifié avy amin'io voambona latina crux voalaza etsy ambony io no nadika amin'ny teny malagasy hoe manombo amin'ny hazo fijaliana. Marina nefa fa ny matao teny latina cruciare nakana an'io crucifié io dia tsy manombo no dikany arabaky teny fa mampijaly na torturé ho ny filaza azy amin'ny teny frantsay. Tsetsatetsa tsy hatra ihany ireo fa ny tena sogadina sy amafisina amin'izao dindinika izao dia ny mahamarika na symbole fototra sy lehibe ny hazo fijaliana ho antsika kristianina. Izany dia tsara ny ahafantarantsika misimisy kokoa ny mikasika azy. Fahazavana ankapobeny, teny
sy fomba tsy hita ao amin'ny testamenta taloha ny hoe hazo fijaliana sy ny fanomboana olona amin'ny hazo fijaliana. Ny fitoroam-bato faty izay tratra manota indrindra izay nandika ny lalà Mosesy no fanaon'ny zanak'Isiraely taloha ary koa ny jiosy taranany taty aoriana. Ho an'ny firenena tranainy sasany kosa toy ny Egyptiana, Assiriana, Persiana, Fenisiana etc. dia efa fomba nahazatra azy ireo hatramin'ny fahagola ny fanantonana amin'ny hazo ho fampijaliana sy famonoana izay navita heloka bevava tamin'ny firenena. Tany am-boalohany dia hazo lava lehibe natsatoka tamin'ny tany no nampiasaina nanatoana izay olona voaheloka ho faty. Manamarina izany ilay nataon'ny Ahasverosy mpanjakan'ny Persia sy Media tamin'ny Hamana hita amin'ny Estera 7 andininy 10. Taty aoriana kosa rehefa tonga firenena lehibe sady tanjaka ny Grika sy ny Romanina izay nifandimby nanjanaka firenena maro tany amin'ny faritra Eropa sy ny manodidina dia nomeny endrika vaovao io hazo lava io ka nasiany tsivalany na traverse. Vokatr'izany dia nanjary tanam-bokovoko na lacroix hazo famonoana olomeloka tamin'ny alalan'ny fanantonana. Maromaro ihany ny karazan-kazo fijaliana tanam-bokovoko amin'ny endriny samihafa nampiasain'ny Romanina fahiny, kanefa ireto telo tanisaina ireto no anisan'ny nalaza satria nampiasaina be indrindra. Ao zany ny hazo fijaliana miendrika T renitsoratra na T majuscule, ny hazo fijaliana miendrika X ary koa ny hazo fijaliana miendrika poignard. Dia voalazan'ny fahitatarany soratra masina fa io faran'io ilay miendrika poignard zany no nampiasaina tamin'ny namboana an Jesosy. Araka ny tantara ihany koa dia ny fanantonana fanomboana tamin'ny hazo fijaliana no fomba fanameloana sy famonoana faran'izay ratsy sy natsiravina indrindra. Ny olona voatsara sy voeloka no ny faratsiana faratapony toy ny mpikomy sy ny tsy tandalana na ny hors-la-loi no tena nampiasana azy. Noho izany dia no heverina ho voaozona izay nahantona tamin'izany hazo fijaliana izany. Ny fomba fanantonana na fanomboana tamin'ny hazo fijaliana. Ny fomba fanao tamin'ny vanim-potoan'ny fanjakam-bena ny Ampira Romanina no raisina sy haroso eto. Amin'ny ankapobeny dia teny amin'ny toerana talaky maso toy ny sisin-dalana sy sampanan-dalana ary tampokavoana etc. no nanomboana olona tamin'ny hazo fijaliana. Ny anton'izany dia ny mba hahitan'ny mpandalo ny fomba mahatsiravina manjoa izay mianan-kendry mikoma na manao ratsy amin'ny fitondrana Romanina. Sarokary faritra tamin'izay no heveriny fandriampahalemana Romanina na Pax Romana mantsy ny Emperora na ny Kaisara Romanina tamin'izany fotoana izany. Maro samihafa ny fomba nahatsiravina nampiasan'ny Romanina ho fanomboana olona tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fotoanany. Ireto lazaina manaraka ireto ny santionany tamin'izany. Matetika dia natsatoka ny aloha teo amin'ny toerana hanomboana ny hazo fijaliana. Rehefa vita ny fitsarana namoahana ny didy famonoana dia nokapohina mafy ilay voaheloka avy teo nentina ampatorana ho homboana tamin'ny alalan'ny tohatra makakarana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Indraindray fa dia ny tsatokana ny poteau lehibe ihany no natsatoka ny aloha teo amin'ny toerana hofidiana hanomboana. Ny tsivalany na ny traversa kosa nasaina no lanjain'ny ilay voaheloka ho faty nankeny amin'ny toeran'io. Ny olona navita heloka faratapony no nampiarana an'io fomba io. Sarotra tokoa izany satria lehibe sady navesatra ny valakazo ny hazo fijaliana. Ilay olomeloka nefa nokapohina mafy mandra-pahalemolemony taorian'ny tsarana azy.
Ka rehefa tonga teo amin'ny tsatokana ny bateau efa voatsangana dia nakarina tamin'ny tohatra ny tsivalakazo sy ilay oloko vonoina ka nofatsihana ny tongony aman-tanany. Araka ny voalazan'ny mpandinika dia io fomba faharoa no nampiarin'ny Romanina tamin'i Jesosy izay nampangainy Jiosy tamin'ny heloka fahatapony ho nikotrika fitropina tamin'ny Kaisara. Araka ny fitantaran'ny filazantsara sinoptika dia tsy ny tsivalana na ny traversa fotsiny fa ny hazo fijaliany manontolo no nasaina nolanjay Jesosy nakany Golgota na Kalvari izay toerana nanomboana azy. Noho ny kapoka nandrivorivo na ampalemilemy Jesosy nandritra ny fitsarana azy anefa dia tsy lasa avitra akory izy nilanjan'io hazo fijaliana io ka dia i Simona Kireniana, izany hoe avy tany Kirena Afrika Avaratra no noterena nitondra azy. Araka ny filazantsara faefatra kosa dia soritin'ny Jaona fa Jesosy tenany no nitondra ny hazo fijaliany mandrapahatonga teo atapony Kalvari na Golgota. Marihana fa fitovy be ihany ny hevitry ny mpandinika mikasika an'io hazo fijaliana nampirenenan'i Jesosy nasaina nodimbiasan'ny Simona Kireniana io. Misy mihevitra fa ny hazo fijaliana manontolo na ny hazo lava efa nisy tsivalana no nampirenenan Jesosy ka toy no ekena tsy misy adihevitra zany satria voalaza ny filazantsara efatra. Ny sasany kosa milaza fa ny tsivalana na ny traversa ihany araka ny fanao teo amin'ny Romanina no nampilanjaina ny tompo. Samy lehibe avokoa mantsy ny hazo lava na ny bateau sy ny tsivalana hoy izy ireo ka tsy tokony ho zakan'olon-tokana zany, indrindra fa Jesosy izay zara fa nahajoro noho ny fampijaliana naharavina ny aretany sy ny raha betsaka very taminy. Araka ny efa nambara dia fomba roa no nampiasay Romanina tamin'ny fanomboana olomeloka tamin'ny hazo fijaliana dia ny famatorana sy ny famatsihana ny tongotra aman-tanany. Ka toy izao avy ny fisehon'izany lazaina ankapobeny. Raha maivamaivana toy ny halatra sy famonoan'olona tsotra etsetra no nipangana an'ilay voeloka hoboana tamin'ny hazo fijaliana dia nafatotra mafy fotsiny ny tongony aman-tanany. Navela ny hantona teo izy mba ho fatsy kelikely vokatry ny hetaheta sy ny hanoanana ary koa ny danikandro sy ny hatsiaka ny fanditaminy izay nihanjaka tsy nitafy. Naharitra tokoa ny fialan'ny voeloka ny fialan'ny ain'ny voeloka noho izany ka matetika dia ny lanin'ny vonohery sy ny goaika ny tapany ambony iny zany izay voatapitra ny ainy. Io anefa no fomba tsotra nampiarin'ny Romanina tamin'ny olona verina ho tsy dia navezabeloka loatra. Raha lehibe sy navetsatra kosa ny heloka empangan'ilay hohomboana, indrindra raha heloka ara-pirenena sy fikomiana tamin'ny Kaisara Romanina araka ny efa voalaza dia nofantsihana tamin'ny fantsika rezatra lava ny tongotra aman-tanany. Ny nokendrena tamin'izany dia ny mba handrenesan'ilay voeloka fangirifirena mafy indrindra mandra-piala ny ainy. Mahatsiravina tokoa io fomba io satria hainy zareo Romanina tamin'izany fotoan'izany tsara mikendry ny faritra ofitsihana mba hampaharitra ny fialan'aina sy hampitombo ny fanaintainana vokatry ny fifandrotan'ny hozatra milanja ny vatana eo amin'ny fantsika zany. Raha mbola nisinisy hery mantsy ilay nomboana dia ny tongony roa izay voafantsika eo ambony fitinana kely no nitondra azy, fa rehefa reraka kosa izy dia ny analemy ny tongony ka ny tanany ny hantona tamin'ny fantsika sisa no nilanja ny tena manontolo. Ity fomba ity no nampiarina tamin'i Jesosy noho izy nendrikendrehin'i Jiosy tamin'ny Pilato ho nitarika ny vahoaka Jiosy itomy tamin'ny Kaisara ka notsaraina manao heloka faratampona. Nofatsihana tahaka an'i Jesosy ihany koa moa ireo jolahy roa lahy niara voeloka taminy izay heverin'ny mpandinika fa zelota mpikomy raha teo. Ny tanam-bokoko na ny hazo fijaliana teo amin'ny finoan'ny finajentileza sasany fahagolana.
Tsy tamin'ny famonoana olomeloka ihany no nampiasain'ny jentilisa faharola ny tanabokovoky na lakora, fa teo amin'ny lafiny arim-pivavahana ihany koa, satria nanana hevi-dehibe teo amin'ny fiainam-pinoan'izy ireo tokoa izany. Ry Egyptianina ohatra, ny Kaldianina na Babylonianina, ny Phénicianina, ny Kretoa, izay Grika sy ny Sinoa dia efa nampiasa ny tanabokovoko na ny lakora hatramin'ny taonjato fahadimy-ambin'ny-folo BC na talohan'i Jesosy Kristy ho fanehoana hevinoana. Ohatra vitsy amin'izany ireto tany reto. Ny Egyptiana tranainy dia nampiasa ny tanabokovoko miendrika T, zanatsoratra toy ilay nanomboana Jesosy ho tandidon'ny fiainana tsy mety levona. Ny Grika tranainy ihany koa ino fa ny tanabokovoko dia maneho ny fifanarahana sy fifandraisana tsy mety ravan'ireo singa efatra fototry ny famoronana, dia ny rivotra zany, ny afo, ny tany ary ny rano, izay ninoan'izy ireo fa miantoka ny faharetan'izao tontolo izao. Ankoatra ireo dia nisy koa firenena jentilisa tranainy sasany nanana hevi-pinoana lalina momba ny tanabokovoko na ny lakora. Toy izao izany raha fitinina sy lazaina ankapobeny. Noraisin'izy ireo ho famantarana na symbole maneho ny tontolo na ny univers ny tanabokovoko, noho izy manana rantsana manondro ny lafiny efatra, atsinana, avaratra, anefana ary atsimo. Raha lazaina amin'ny fiteny frantsay dia nataon'izy ireo hoe base de tout le symbole d'orientation io tanabokovoko io. Ny tanabokovoko koa hoy izy ireo, indrindra fa ny sinoa fahagola, dia mariky ny fampiraisana sy fampihavanana no ilay fihaonan'ny mitsangana na vertikala sy mitsivalana ny horizontala eo afovoany, ka ny rantsany efatra misandrahaka dia maneho ny fifandraisana sy fifanantonan'ny lanitra sy izao rehetra izao na ny univers ho amin'ny foibe na ny ivotokana izay tsy iza fa ny pahary lehibe. Noheverin'ny firenena jentilisa tranainy sasany ireo ho fanehoana ny lalam-pifandraisana sy serasera rehetra koa ny tanabokovoko, ka matetika dia tamin'ny alalany no namaritana sy nandaminana ary nandrefesana ny toerana masina toy ny fasana, ny alitara, ny trano, ny tsena ary ny lalana etc, izay samy nokendrena ahitana endrika tanabokovoko avokoa. Noheverin'ireo firenena tatsinana fahagola fa mifono hevi-pisandratana na mihoadraha, izany hoe idée de transcendance ihany koa ny tanabokovoko, izany hoe fanehoana fisandratana miala avy amin'ny tany voafetra na infini, misy ny olombelona, makany amin'ny lanitra tsy hita fetra na infini, misy ny paharobe. Ny sasany amin'ireo firenena ireo aza dia nilaza tsotra tamin'ny finoany fa ny tanabokovoko no tetezana na tohatra ikaran'ny firain'ny olombelona makany amin'ny paradisan'ny pahary. Ny tenan'ny olombelona rahateo moa dia heverin'ny mpandinika tranainy sasany ho mitondra ny endriky ny hevim-panahin'ny tanabokovoko eo amin'ny tenany zany. Satria noho ny ihany amin'ny tantaran'ny tanabokovoko na ny lakora teo amin'ny tontolo ny finoana jentilisa tranainy ireo ny tany saina ireo. Maneho zany fa tsy vao tamin'ny vanim-potoana naveloman'i Jesosy teto an-tany tsy akory no nampiasana azy sy nanana ny hevitra ara-panahy manokana, fa efa hatramin'ny fahagola ela, farafahakeliny 500 taona talohan'i Jesosy Kristy, hoy ny mpandinika. Marina aza fa tsy tany amin'ny firenena tatsinana tranainy ihany no nampiasana ny tanabokovoko, fa tany amin'ny tandrefana na ny occidentale ihany koa. Ireo Espaniola mpikatsaka tany vao na Nouveau Monde tamin'ny taonjato faha-14 ohatra dia gaga rehefa tonga voalohany tany Meksika sy Peroa noho ny nahitana izy ireo fa nampiasa betsaka ny tanabokovoko ho famantarana na sembola ny fivavahany sy ny finoany ny indiana mena hoditra na ny peau rouge sasany. Tsy mbola nisy fivavahana sy kolotsaina kristianina tafiditra tany anefa tamin'izany fotoana izany.
hazo fijalian Jesosy. Azo lazaina ho mahazintana ihany izany tantaran'ny tanam-bokovoko na ny hazo fijaliana teo amin'ny fiainan'ny olombelona hatramin'ny fahagolo izany. Fa ny tena magaga dia ny nanankin'Andriamanitra azy io ho fomba sy fitaovana nahatanterahany Jesosy izany malalany ny fanorana ny ainy sy nandatsahany rany ho avitra filokeloko antsika mpanoty. Raha tsy ivona fohy ny tantara dia noho ny antony ara-pivavahana no tena niapagan'i Jesosy sy nanameloany azy ho faty. Noho izany, araka ny fomba Jiosy dia tokony tamin'ny alalan'ny fitoram-bato no natanterahanizy ireo ny famonoana azy. Tsy izany anefa no mitranga fa natolotr'izy ireo ho tsarain'ny Pilato, prefet nanjara gouvernement romanina, Jesosy. Tonga takatry Pilato tsara fa olana ara-pivavahana no fototry ny adin'ireo Jiosy tamin'i Jesosy ka tsy te hiditra lalina tamin'izany izy. Rehefa tsy fiaritry ny Jiosy efa fa nikasa hialangala ny Pilato satria nanilika tamin'izy ireo ny famonoanan'i Jesosy, dia navady izy ireo tampoka ho fikomena tamin'ny Kaisara ny fiampanganan'i Jesosy noho izy nilazany tenany ho mpanjaka. Io fiampangana vaovao io no nahatonga ny Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana, fa tsy ilay heloka ara-pivavahana intsony izay tokony ho nitoroham-bato azy. Izany dia lazaina ho tsy kisendrasendra ny nampiasana ny hazo fijaliana namonoanan'i Jesosy, fa planina voan'Andriamanitra sady efa nambaran'i Jesosy ny aloha teo. Ny anton'izany planina izany dia ny mba hitondran'i Jesosy amin'ny fahafatesany ny heloka sy ozona niatra tamintsika mpanota, satria araka ny efa nambara dia voozona izay ahantona amin'ny hazo. Araka ny fanazavana teo aloha dia efa nampiasain'ny jentilisa hatramin'ny fahagola ho famantarana na symbole ara-panahy mampifandray ny tany sy ny lanitra, na koa tohatra hialana amin'ny tany makany amin'ny paradisan'ny bahary ny tanam-bokoboko. Eritreritra sy nofonofon'olombelona noho ny fananany ilay atao hoe fanambaran-tenan'Andriamanitra ankapobeny na révélation générale de Dieu ao anatiny, izay manosika azy hanam-paniriana teo afaka amin'ny gezan'ny ratsy eto amin'izao tontolo izao ihany anefa izany. Andriamanitra kosa nanatanteraka izany araka ny sitrapo-pahasoavany tamin'ny alalan'ny nanomboanan'i Jesosy sy nahafatesany tamin'ny fijaliana izay nahafiny tanteraka ny tena hevi-panahy marin'io azo fijaliana io. Paoly apôstôly no namoaka voalohany izany hevi-panahy azo fijalian'i Jesosy izany tamin'ny lazany azy ho fiasana natanteran'Andriamanitra ny fampihavanana na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Noraisin'ireo ray fiangonana io fampianaran'i Paoly io ka namafisin'izy ireo fa ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy no tetezana mampitohy ny tany sy ny lanitra. Toy izao no fanazavan'izy ireo izany: ilay hazo lava na tsatoka mitsangana vertikala no mampifandray ny olombelona amin'Andriamanitra. Ny tsivalany na ny horizontal kosa dia mampifandray ny samy olombelona mino ao amin'ny Kristy. Ny toy sy ny velatra tsikelikely izany fanazavana teolojika momba ny hazo fijalian'i Jesosy izany, ka toy izao no azo amintinana azy. Ny rantsana efatry ny hazo fijaliana dia manambara ny fimbonan'ny mino eran-tany mihaona sy mahay amin'ny Kristy eo amin'ny afovoany amin'ilay point d'intersection izany. Ny tongony mijoro mahitsy vertikala mitsatoka amin'ny tany dia maneho ny finoana sy fatokian'ny kristianina miorina lalaka ao amin'ilay fototra lehibe dia Jesosy Kristy. Ny tsivalana na traversa manapaka eo an-tenatenany ambony kosa dia milaza ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy izay mandrafitra ny mino sady miantso ny olo rehetra ho avy handray ny famonjeny ka hialoka amin'ny fahasoavany sy famarinany ao amin'ny fiainana mandrakizay ary koa hiaina amin'ny fifankatiavana sy ny fihavanana. Ny tapany ambony amin'ny tsatoka manondro miakatra ambon'ilay mitsivalana kosa dia manambara ny fanantenana kristianina mitodika mandrakariva amin'Andriamanitra any an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, sady maneho koa
ny fandraisana sy ny fiandrasana sy ny faharetana amin'ny finoana ao aminy. Ireo raha lazaina amin'ny ankapobeny ny hevim-panahy ny azo fijalia Jesosy araka ny nazavan'ny apôstôly sy ny teolojiana mandimby azy. Koa raha mazava amintsika izany dia mazava ao anatintsika koa ivotoatin'ny fiainana sy fanantenana kristianantsika. Araka izany dia tsy hafa fa marika na symbole maneho an'i Kristy sy famonjeny ny azo fijaliana, ka izany no nahatonga azy famantarana sarobidy amin'ny fiainana mahakristianantsika koa. Soritana ihany koa fa marika ny fandresena ny ota sy izao tontolo izao izay anehoan'ny devoly ny heriny sy ny aratsiny ny azo fijalian'i Jesosy. Noho izany dia amafisina fa anehoana ny fiainana sy fahavelomana ao amin'ny tompo ny azo fijaliana. Nambaran'ny olo-malaza ny finoana iray atao hoe Bonaventure fa io azo fijalian'i Jesosy io no ilay hazonaina ka ny ran'i Jesosy latsaka teo no manome fiainana sy fahasambarana mandrakizay ho an'ny mino. Ny azo fijaliana eo amin'ny fiainana kristiana. Raha lazaina amin'ny ankapobeny dia tsy hafa fa tondrozotra ho an'ny fiainantsika kristiana ny azo fijalian'i Jesosy. Io miaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra izay fiasam-pahasoavan'ny fanamasina no mitarika antsika amin'ny lalana sy fahamarinana ary fiainana mahakamo iray. Araka ny filazan'ny mpitory-teny malaza sasany azy dia amin'ny alalan'ny azo fijaliana no hitarian'ny tompo ny mpanarady azy amin'ny famakivankena izao fiainatsarotra sy be fandrika izao. Izany hoy izy ireo dia toy ny tarian'i Jehovah ny fiainana zanak'Israely tany anefitra tamin'ny andro hafa sy ny andro raony. Noho izany ny kristianina manaraka amin'ny finoana sy fatokiana ny lalan'ny azo fijalian'i Jesosy izay tsy hafa fa ny lalan'ny fitiavana sy ny fanoavana ary ny fanatretena sy fandavatena dia sady tsy ho azon-doza no tsy ho very an-dalana satria tsy ho azon'ny Satana havilivily. Satana matsy na miseho mahay ny zavatra rehetra hatramin'ny fakana tahaka ny endrik'i Jesosy azy dia tsy mahay mampiasa velively ny azo fijaliana hamitahana antsika fa kosa mantosa azy. Antofian'ny Satana toy izany koa sady tsy hay alaina tahaka raha teo ny holatry ny diam-pantsika amandefon' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Araka ny tantaran'ny fiangonana dia tokony tany amin'ny voalohandohan'ny taonjato fahaefatra no naharaikitra ny azo fijaliana ho famantarana manokana na symbole exclusif ho an'ny kristianina. Constantin lehibe empereur romanina no tobo-kevitra tamin'izany tamin'ny taona 1200 ka toy izao izany raha lazaina ankapobeny. Rehefa niandany tamin'ny kristianina io empereur io satria kristianina i Helena reny dia nahita fahitana hazo fijaliana teny amin'ny rahona izy niaraka tamin'ny soratra latina hoe in hoc signo vinces izay midika hoe mandrese amin'ny alalan'ny io famantarana io. Akoatran'izany dia voalaza fa niseho tamin'ny Constantin lehibe koa Jesosy ka nibaiko azy mba hasiana soratra XP avokoa ny ampingan'ny miaramilany rehetra. Tsy hafa ireo fa ny litera roa voalohany amin'ny anaran'ny Kristy amin'ny teny Grika ka ny X dia vakiana K ary soratana CH ary ny P kosa vakiana R dia mahazo ny hoe KR zany izay inisialy anaran'ny Kristy. Marina fa mbola nanjaka ny fanenjehana kristianina tamin'izany fotoana izany ary Constantin lehibe sahirana tamin'ny ady fampiraisana ny fanjakam-bena ny ampira romanina izay nizarazara sy ny ady an-trano. Nino i Constantin fa Jesosy marina no niseho taminy ka nampanao azo fijaliana lehibe nitovy endrika tamin'ny azo fijalian'i Jesosy tokoa izy ary dia io no nataony fanevan'ny tafiky ny fanjakana. Notanterahany atsaka sy davany ihany koa ilay baiko momba ny fanoratana ny XP na ny KR tamin'ny ampingan'ny miaraminy mba ho famantarana hitovezan'izy rehetra. Ka ny P natao lava tongotra dia ny X natao napetaka eo amin'ny tongotry ny P.
Ireo faneva sy marika vaovao ireo no nentin'ny Constantin niatrika ny adiny ka nagaga fa nandresy moramora tokoa izy satria toy ny nisy hery lehibe nitarika sy nanosika azy. Vokatr'izany dia tonga Empereur Romanina tokana izy, fa ny tena zava-dehibe dia namoaka didy avy hatrany izy ho fanafoanana ny fanenjenan'ny kristianina. Nandidy tokoa izy fa izay kristianina nanam-pahaizana dia ho raisina ho mpiasa-panjakana ka maro no tonga tokony raikitra ambony. Nanomboka tamin'izany fotoana nandresen'ny fivavahana kristiana izany dia namoaka didy ihany koa i Constantin lehibe fa foanana tsy azo ampiasaina intsony ao amin'ny fanjakambe romanina ny famonoana olona amin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Ary hositran'izany kosa dia noraisina sy naraikitra ho faneva sy marika famantarana manokana ho an'ny fivavahana kristiana ny hazo fijaliana. Marina aloha fa efa marika nahafantarana ny maha-kristiana hatramin'ny andro apostolika ny hazo fijaliana, saingy tamin'izao andro Constantin lehibe zao vao tena natao ofisialy sy universaly izany. Natao marika ofisialy famantarana an'i Kristy eo nivon'ny samy kristiana eran-tany koa ny XP, ka volaza teo hoe ny P natao lava tongotra ary ny X dia naraikitra eo amin'ny tongony ambany. Toy izao izany araka izay efa fantatsika sy mahazatra antsika ankehitriny, dia io hita amin'ny sary io zany ilay XP, P dia XZ. Krisma no anarana teknika fiantsoana anio mariky ny hazo fijaliana mitondra ny inisialan'ny Kristy io. Tateoriana dia seho tsikelikely ny marika maro samihafa momba ny hazo fijaliana, kanisany malaza sy be mpampiasa mitovin'ilay XP na PX, ny P lava tongotra ahitana ny alpha sy omega eo amin'ny ankavia sy ankavanan'ny tongony. Marina fa eo amin'ny fiainana kristianina dia midika ho fiaretana fizahan-toetra sy fitondràna fahoriana noho ny fanarahana sy fanokonan'i Jesosy Kristy ny hazo fijaliana. Marina ihany koa fa maro sy mivelatra tsara ny fampianarana mikasika ny hazo fijalian'i Kristy ao amin'ny epistily, ka i Paoly apôstôly no anisan'ny manaraka azy indrindra. Ambarany mihitsy aza fa ny amin'ny hazo fijaliana no fototry ny filazantsara notorizy sy nampianariny sady antony navelominy sy afatesany. Arak'izany dia i Paoly no manana ny tena malaza indrindra mikasika ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy araka ireto satinany vitsivitsy reto. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very fa aherin'Andriamanitra kosa amintsika izay vonjena. Fa izaho raha mbola mitory ny faranay ihany na koa anao no mbola indena dia afaka tokoa ny fahatafitoenana noho ny hazo fijaliana. Na iza te hiseho ho tsara amin'ny nofo dia ireo no manery anareo hovorana nefa no izao ihany, fandrao henjena noho ny hazo fijalian'i Kristy izy. Fa sanatria raha mba misy ataoko rere afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahavoambo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Ary ampihavanana antsika roa tota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomanena koa ankehitriny fahavalon'ny hazo fijalian'i Kristy ireny. Manampy ireo dia misy eny iray malaza mikasika ny hazo fijalian'i Jesosy koa ao amin'ny epistily ho an'ny Hébreo 12:2 izay manao hoe: mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitry ny hazo fijaliana fa tsy nitany ho henatra mba ahazoany ny fijaliana napetraka lohany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Araka ny tantara dia nisy ny apôstôly maty martyra nombona tamin'ny hazo fijaliana. Nisy ihany koa kristiany maro natao toy izany tamin'ny vanim-potoanan'ny fiangonana voalohany izay nanjakan'ny fanenjena tao amin'ny fanjakambe romanina. Koa dia nisy karazana hazo fijaliana samihafa
nampiasaina nanaterahana izany dia satony amin'izany ireo to vitsivitsy tany saina reto ny hazo fijaliana mitsingoloka nanomboana any Petera noho ny fangatany mba tsy hitovy fahafaty amin'ny Jesosy Tompo satria tsy mendrika ahy izany hoy izy. Ka raha mahita fiangonana katolika misy hazo fijaliana mitsingoloka dia eo ambany fehiny Petera izany fiangonana izany. Marina nefa fa nanjary anisan'ny ampiasain'ny Satana hanana baraka an Jesosy sy hanaovana tsinotsinona ny famonjeny vitany teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika io hazo fijaliana fototra io. Ary dia maro amin'ny olona manao pacte satanika no manao tatouage amin'ny tenany io hazo fijaliana mitsingoloka io. Dia koa ny hazo fijaliana miendrika X izay lazaina amin'ny teny latina hoe crux decusata. Nanomboana ny André rahalan'ny Petera io izay nitovy hevitra tamin'ny Petera zokiny koa mba hitovy fahafaty amin'ny Jesosy. Dia ao ny hazo fijaliana hazo lavatsotra na atao hoe crux simplex ampiasaina tamin'ny andron'ny empereur Néron io ka notohizina tamin'ny hazo lava io nritiny lohany ny kristianina izay nofonosina gony na lamba matevina norarahana menaka na rezina ka napetina ho fanazavana ny zaridainan'io kaisara Leandra io. Dia misy ny hazo fijaliana miendrika T reni-tsoratra izay atao hoe crux commissa nanomboana an'ny Saint Antoine izay monka namohanina kristianina voalohany niasa tany Alexandrie Egypta io. Dia ao ny hazo fijaliana miendrika T zana-tsoratra izay manana bikana poignard dia io ilay atao hoe hazo fijaliana crux imassa mitovy amin'ny hazo fijaliana Jesosy io ary nampiasaina nanomboana kristiana maro be talohan'ny nanofana Constantin lehibe ny fanenjena sy fanomboana olona amin'ny hazo fijaliana. Fehiny sy hafatra araka ny fanazavana voalaza ireo dia anterina etoana fa lova masina ary marika tokana sy sarobidy navelan'i Jesosy antsika ny hazo fijaliana. Efa nampahafantarina antsika tamin'izao dindinika tsotro izao ny hevitra ara-panahy fonosina na avy amin'ny soratra masina na avy tamin'ny zareo jentilizraina. Inoany fanafana masina no hanampy amin'izay azoantsika izany biby kokoa mba hamafy olona sy hampitombo ny finoana amampitiavantsika an'i Jesosy Tompo noho izay efa niaretany teo amin'ny hazo fijaliana eo ho famonjena antsika. Izao ary no afatra apetraka amintsika. Marika famantarana tokoa ny maha-kristiana antsika sady famantarana ny firaisantsika amin'ny Jesosy Kristy ny hazo fijaliana. Kanefa ao tandremana tsara sao lasa fitaovana mahajika na sampy toy ny samy zavatra fosikotra ivavahantsika izy io ka hanjary fandikana ny didy voalohany. Misy mantsy kristianina sy fiangonana manandratra ny hasiny hazo fijaliana mila ho mihoatra ny fanandratana an'i Jesosy ka tsy fantatra intsony izay iankofana na io hazo fijaliana io na Jesosy. Ampairezina sy amporisina isika kristianina mba samy mitondra ny hazo fijaliantsika avy amin'ny fanarahana sy fanompoana an'i Jesosy satria izay tsy mahazaka izany hoy Jesosy dia tsy ekena ho mpianatra. Ny olana nefa dia zary lasa lamaody ankehitriny ny fitondrana lakroa ara-bateny eny ambozina na amin'ny fitafiana sy ny fitaovana samihafa. Ny sasany aza atao tatouage amin'ny tenany. Tsara izany raha toa ka fijoroana vavolombelon'ny finoana vila an Jesosy sy ny firaisana aminy ary koa ny toe-panahy arak'Andriamanitra no antony anaovana azy. Raha izany tokoa mantsy dia tokony ho fiasan'ny fanahy masina hasakana antsika tsy hanao ratsy na tsy hanoto ny fitondrana amin'ny tenantsika an'io lakroa io. Fa ny mampieritreritra alina kosa dia ny fanaovana azy laody fotsiny. Kanefa ny fahotana mbola misosa eny ihany. Azo lazaina ho fanaovana tsinitsina ny fahasoavana famonjen'i Jesosy antsika izany sady fandatsana sy fitenenana ratsy ny anarana mihitsy. Izany dia ao isika rehetra izay mitondra
ny hazo fijalian Jesosy na ny lakora amin'ny tenatsika na pastory zany na laika mba samy hitondra tena araka ny famasihana izy tompontsika mba harisy lahatra ny jentilisa hino sy handrain'i Jesosy. Dia zay ilay tena fijoroana vavolombelona ny alalan'ny hazo fijaliana. Amen. Dia misoratsia naharitra ny haino ny fampianarana izay somary lavalava ihany. Dia miandry ny fanontaniana amintsika tsirairay zany fa midécale kely aminy zany ny zavatra eto. Dia azo atao koa ny hoe mamaky ianareo na azafady miaino ianareo dia mandinika izay voalaza dia manomana ny fanontaniana dia valiana manaraka alefa amin'ny Facebook fa zay tratra eto aloha dia valiana mivantana ihany. Ny fanontaniana voalohany eto dia hoe ahoana ny amin'ny fanatovanana symbole hafa na soratra hafa eo amin'ny hazo fijaliana? Mandiso sa mifameno amin'ny heviny ve? Ohatra raha Lotera ny vovoany na soratra hafa. Ya, ny Rose Lotera moa dia io symbole manokana antsika Loterana io. Fa izao fotsiny no azo avalitsora azy. Raha ohatra ka tonona fanampiny apetaka amin'ny hazo fijaliana na manodidina hazo fijaliana ka tsy manohitra na manimba ny hevim-panahiny ara-tsoratra masina dia tsy manimba. Ohatra zao ny havantsika katolika dia mampiasa karazana hazo fijaliana amin'ny endriny maro samihafa dia misy soratra samihafa apetrany eny na symbole samihafa. Tandremana fotsiny hoe mba tsy ho zavatra mifanohitra amin'ny soratra masina sy amin'ny hevim-panahin'ny hazo fijaliana amin'ny maha fisapasoavin'ny famonjena Jesosy atsika azy. Ohatra zany amin'ity fanontaniana voalohany ity, ilay soratra teo andohan'ny hazo fijaliana Jesosy hoe Jesosy avy Nazareta mpanjakan'i Jiosy, dia reny dika amin'ny teny latinina dia afoizina dia apetaka ny olona eo amin'ny hazo fijaliana. Ay, mikasika an'ilay hoe ny hevim-panahin'ny hazo fijaliana ndraiky teo hoe efa taloha elan'i Jesosy Kristy ilay izy. Dia ozanao hoe nahoana tsy voalaza eo amin'ny hazo fijaliana satria ozy ateo moa hoe Andriamanitra no tena natanteraka tamin'andro Jesosy Kristy ny hevim-panahy ny hazo fijaliana tamin'ny nampiasany azy famonjenantsika olombelona na mpifandraisana ny lanitra sy ny tany etc. Ka ny olana tsy tao amin'ny testament taloha zany satria ny zanak'Israely tsy nieritreritra an'izany fa any amin'ny tontolo jentilisa, tontolo mpinoany jentilisa no nahitana azy ny fikarohana. Ka ny olombelona rehetra nambarako teo hoe manana ny atao hoe révélation générale momban'Andriamanitra. Dia manana ao anatiny koa ilay atao hoe hetaheta tahitan'Andriamanitra te hisandratra makaman'Andriamanitra amin'ny hafaran'ny fiainana. Dia izay mahatonga ny any amin'ny tontolo mpinoany jentilisa karoka mandalina
momba ny zavatra rehetra manodidina azy dia ahitan'io momba ny tanam-bokovoko fa ny zanaky Israely tsy dia nihevitra an'izany. Ary tsy ny amin'ny tanam-bokovoko nalako aina nge fa maro ireo atao hoe zavatra avy amin'ny jentilisa no noraisin'Andriamanitra ampiasaina any amin'ny zanaky Israely dia tafiditra any amin'ny dietsy taloha, dia misy kosa no tsy tafiditra fa voray aty amin'ny vatana aty amin'ny testamenta vaovao. Eny ary tompo, rehefa tsy misy tsony ny fanontaniana ny amin'izao arivo izao aloha, fa mbola mety misy amin'ny manaraka dia hofrana amin'izay ny fotoana, dia misaotra atsika izay afaka ny haino sy ny fandray tamin'ity androany ity, dia mbola mifame fotoantsika amin'ny manaraka zany, dia samy Andriamanitra daholo tompo. Dia mahafinaritra le zavatra ataontsika amin'ity, fa izay moa vahiny amin'ny resaka teknôlôjia dia somary sahiran-kirana ihany, fa samy zao dia fahitako amin'izay le izy dia angamba ho tsara kokoa manaraka. Satsimi tanai nami,